fofian'ny fifaliana no iarabako indray antsika menakavy eto tapitananina Tananarivo sy ny manodidina. Itsika olombelona dia noforon'Andriamanitra, isy vatana, isy fanahy ary isy saina. Ny vatana, fanahy ary saina. Raha vao marary ny vatana dia tsy afaka mikofoka, tsy afaka manao nininy. Ilaina ny fahasalamana ara-batana. Fa tsy ny vatana ihany anefany, fa ny saina ihany koa. Ary mampiavaka ny olombelona amina zavaboary hafa amina biby dia ny saina nomen'Andriamanitra. Raha vao mikatona ny saitsika, mihidy ny saitsika, dia mihidy dolodolo ny zavatra rehetrarehetra, mihidy dolo daholo ny zavatra rehetrarehetra, indrindrandrindra ny resaka ara-bola, ny resaka asa. Ary mahatonga ny olona maro sahirana, mahatonga ny olona maro mandalo fahasairana an'ara-bola, trosa. Dia raha vao mikatona ny lohantsika, mikatona ny saina, dia tsy maintsy tafalatsaka ao anatin'ny olana isika. Ary efa veriko eto ombenombeno hoe ny mahasamy hafa atsika malagasy amin'ny vazaha, ny mahasamy hafa atsika gasy amin'ny sonoana ny karana. Dia rehefa tonga eto ireo vazaha ireo na sonoana karana, dia tsy hoe mampiasa vola fotsiny izy, tsy vola fotsiny ampiasaina, fa saina, mana-tsaina izy. Inona ny tokony ampiasana vola eto Madagasikara, ahoana ny fomba ampiasana azy, ahoana ny tokony atao, dia vetivetika izy, vetivety. Ary zay vahiny tonga eto dia vetivety tonga dia hitanao ny fiainany miazakazaka ary mivoatra. Tsy hoe manana fond fotsiny izy, tsy hoe manam-bola ampiasaina fotsiny izy, fa manana fahiratan-tsaina amin'ny zavatra zay atao. Rehefa manana fahazava-tsaina sy fahiratan-tsaina ny olona dia afaka mandeha lavitra. Fa rehefa mikatona ny sain'ny olona ary mihidy ny sain'ny olona, dia tsy maintsy manaraka ny trosa, manaraka ny fahasahiranana, very-hevitra, manaraka amin'ny fampotena sy faharavana, ny blokazy ara-bola, manaraka amin'ny fahampitrana, manaraka daholo daholo ireo tsy fihetezan-javatra raha vao nolohatsika ny mikatona. Azo atao tsara ry havana, araky ny fampianarana efa miverimberina eto, miresaka ny fahendrentsika, miresaka fahatakarantsika, miresaka fahazava-tsaintsika, dia azo atao tsara ny manana an'izany araka ny voalazan'ny Baiboly. Izany ny antony fandaharantsika to isaky ny hariva sy maraina miaraka amin'ny tenako, miaraka amin'ny pasteur Tovo sy ny mpiara-miasa, iresana momba an'ireny atao hoe fahendrena sy fahazava-tsaina ary fahatakarana ireny. Fa ny sabotsy fahen'ny volana May ho avy zao dia ifampitondra mambavaka tsika, andray fampianarantsika, hanao délivrance en saina tsika, dia ho alana atao anatin'ny lohanao ireo karazana blokazy, ireo saina mikatona, ireo karazana fanamapahatra ny lohanao sy ny sainao. Ny Baiboly dia milaza mana hoe ny fitahiana dia ao amin'ny lohan'ny marina, ao amin'ny lohan'ny marina, ao an-dohan'ny marina ny fitahiana. Ilaina ny mitondra mambavaka ary ilaina mandray zavatra avy amin'ny tompo. Koa sabotsy ho avy izao fa en'ny volana May dia mafaly amandrakariva ary tsy mitsahatra manasa anareo manerana ny trano fivavahana vaon'olika eto Antananarivo. Dia misy izay fotoana izay eto amin'ny temple de la Fabepasy, eto amin'ny rond-point Mbomanambola, eto amin'ny 3 frères ndefa Nambojanahary, ary eto amin'ny Jerusalema Karobato ambany atsimo commune, manerana ny trano fivavahana vaon'olika dia anatanteraka ny séminaire tsika. Ny tenako nitondra amin'ny fampianarana tokana ary hitondra mbavaka ao atsika, fa za resy lahatra fa azo atao tsara ny miova mitoy amin'ny tantaram-piainanao, ho tahina amin'ny zavatra rehetra nenao, ho fiain'ny fahasoavana nenao, ho tahina ny tokantranonao, velomata. Efa sirei fanao tsy hideransy sosy